Mbola faly miarabana indray any tokantrano manaraka ny meteotsika ny sary azy tamin'ny isan'ambolana trano anomboantsika azy manjaka tanteraka no varatra azy ho an'ny ilany atsinanany nosy vokany dia nilatsaka ny orona zany tany amin'ny amorontsiraka atsinanana nisy ihany koa ny herikandro tamin'ity an'ity ho an'ny voatany raha pisy indray nefa dia somary mbola mety hita taratra zay any amin'ny tapany atsimo atsinanana sy ny ilany avaratra atsinanany nosy fa somary efa lefy kosa zay ho an'ny voatany zany amin'ny ankapobeny ny antony moa zany dia tombanana somary miakatra kely zany ity rindrona hitantsika ato atsimony nosy ity ary manakana an'izay tsokana avaratra azy zay tsy hipaka tanteraka aty amin'ny nositsika ny maripana mety mbola somary magnatsika ihany ho any rapiso ny maripana ambony indrindra ny tena mety ahitana an'izay fianahany zay fa manomboka any amin'ny lakamisy na ny andron'ny zoma kosa indray dia miakatra izay maripana izay ary mety hoviana indray ny zavona ho anatin'izay raha ny morontsiraka kosa indray mafimafy ny rivotra amin'iny tapany avaratra atsinanany nosy iny satria dia mety misy mahatratra any amin'ny 5 kilometatra isan'ora ny rivotra ao anatin'izay koa mila mitandrina zany ny mpampiasa ranomasina indrindra koa ireo olona zany eny amorontsiraka mba hisoroana ny loza satria dia mety misy alondrano hoentin'izay rivotra zay ihany indraindray ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia misy ny orana amin'ny faritry ny savasy analanjorofo ary mahazo ihany koa ny tapany avaratry ny faritry atsinanana iny zany misy ihany koa ny orana malefa koa ny faritra atsimo atsinanana mitatra kely any amin'ny manasaraka ny morontsiraka ny taolanaro sy ny faritra atsimo atsinanana ihany koa izay rotsakorana izay ho an'ny voatany kosa dia mandraondraona ny andro amin'ny ankapobeny ny faritra sasany mety misy zavona ihany raha pitsy maraina ho an'ny voatany izay hatrany ny ambiny zany maina ny andro amin'ny ankapobeny ankoatra ny any amin'ny morontsiraka ny nosy be any mety mbola misy tanivondraona ihany ho an'ny rapitso mbo maraina izay ny rapitso tolakandro maina ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy ankoatra ny tapany avaratra atsinana ny nosy mitoetrany ny orana zany ho an'ny distrika ny antalasy analanjorofo iny mandraondraona ihany koa ny andro any amin'ny faritra sofia sy dianany ny ambiny dia valika tanteraka ny masoandro raha ny maripana vovinavina ho an'izay androny rapitso izay ny ambany indrindra dia eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 15 raha ny voatany ny morontsiraka atsinanana kosa 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny any amin'ny amorontsiraka andrefana eo amin'ny 12 degré ka hatramin'ny 15 degré celsius eo ny maripana ambany indrindra ny ambony indrindra kosa amin'izay rapitso izay dia eo amin'ny 13 degré ho any voatany ary 17 degré ho any ilany atsimo atsinanana ny any amin'ny ilany avaratra kosa raha ny morontsiraka atsinana ihany 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny any amin'ny ilany andrefana indray dia eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana vovinavina ambony indrindra zany ho any morontsiraka andrefany nosy ny androny alakamisy misy ny orana somary miendrika tarivo daholo zay ho ny avaratra savasy analanjorofo mahazo ihany koa ny ilany avaratry ny faritra atsinanana miaina an'izay ihany koa ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana sy ny distrika ny taolanaro ary koa ny morontsiraka ny melaka zany mety mahazo ihany koa tanivondraona vao maraina ny ambiny moa zany valika tanteraka ny masoandro na ny maripana vovinavina amin'izay androny alakamisy izay miakatra hatrany amin'ny 19 any voatany ary eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 13 degré celsius kosa ho an'ny ilany atsinanany nosy ny any amin'ny ilany andrefana moa zany mafana hatrany ny andro eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana vovinavina ny androny azoma kosa indray mbola misy hatrany aloha ny tanivondraona ny tapany atsimo atsinanana sy ny any amin'ny ilany avaratra atsinanany nosy miendrika tanivondraona somary mahala an'izay ary izy tsy maharitra zany zay amin'ny ankapobeny ny voatany kosa indray vao maraina dia miandry zavona aloha zany indrindra ireo faritra avo sy ireo faritra beala zany voakasika an'izay analamanga ny any vakinankaratra ny any amin'ny faritra morimania mihitatra hatrany amin'ny faritry matsiatra ambony ny ambiny kosa mivalika tanteraka ny masoandro raha ny maripana vovinavina amin'izay androny zoma izay dia eo amin'ny 19 ny ambony indrindra ho an'ny voatany ny morontsiraka atsinanany nosy kosa 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius zany hoe misy hafanana miakatra kely ihany zany ao anatin'izay ny any amin'ny ilany andrefana kosa 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana vovinavina amin'izay androny zoma izay hatrany amaranantsika ny fandaharana toy ny mazatra dia ny tany falotony rivotra teto Antananarivo renivohitra ambany amin'ny ankapobeny izay tany falotony rivotra izay zany raha tamin'ny fiandohany herinandro no jerevana ary saika ambany fetrany MS avokoa ny rehetrarehetra voaray tao anatin'izay raha ny mandrafitry ny toetry ny andro nefa no jerevantsika atao anatin'ny 3 andro ho avy dia vinavinaina ho antonony amin'ny ankapobeny izay tany falotony rivotra izay eto Antananarivo izay ny meteotsika tamin'ity anio ty raha pisindray fotoana manaraka velomitoky